katrokany amin'ny valora riva manatra ny araba Douglas Tokovavy ankafaliana indray no iarana aminao amin'ny takariva ity anasananao ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny tontolon'ny fampianarana ny zavantranga teny amin'ny universitény Votovorona teny ihany koa ny fanadinam-panjakana izay atrehan'ireo kolonga madinika ho amin'ny rapitso dia ny fanadinam-panjakana CEP izany isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny tontolo politika ny raha anatin'ny antoko tim ary ny fitsidihana izay nitanterahana tany amin'ny orinasa nambato vitany araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany iray volana taorian'ny fanombohan'ny taom-pianarana eny anivon'ny anjerimanontolo 13 4 dia nanapa-kevitra ny roso amin'ny fitokonana ireo mpianatra eny anivon'ny école supérieure de la polytechnique Votovorona atreto tsy mbola nivaly ny fangatahana izy ireo amin'ny fampiakarana 100% ny borsana ihany koa ny tampoky ny fianarana izay ataon'izy ireo eny anivon'izany université izany ny fampitaovana moa no afantarantsika azy fitiny ravaka randriamanala eo amin'ny sary Mamra Samuel ny tsara ho fantatra makasika izay vaovao zay. Fangatahana fampiakarana vatom-pianarana sy fampitaovana 100% no antony fitokonana fanarana ny tanterahan'ny mpianatra ety amin'ny école supérieure de la polytechnique Votovorona androany. Ankoatra ny fampiakarana 100% ny sara-pisoratana anarana dia antony izao fitakiana izao ihany koa ny fahatsapan'ireo mpianatra fa maro ny zavatra takian'ny fidirana amin'ny rafitra LMD toy ny fanaovana fikarohana amin'ny internet sy ny fanaovana photocopie samihafa. Eo aloha izany hoe tao anatin'ny ray volana izay hoe nanao ny fisoratana anarana izany dia ray volana izao izay ny anaranay efa mahatsiaro izay tsy manam-bola intsony izany ao koa ny fivana amin'ny système LMD izany dia mitaky photocopie sy ny karazany aminay mpianatra le système eo ny tsy hanananay vola izany dia tonga amin'izao dingana izay zay izao fidinana-dalambe zao zany noho ny fitakiana fampiakarana vatom-pianarana 100% zany dia ao koa ny resaka connexion zany misy fiaraha-miasa tamin'ny orinasa tserasera iray zany dia tsisy tombontsoa mihitsy ny azonay amin'ilay izy zany fa raha azo malaza zany hoe 0% ny taux de satisfaction zany dia mangataka zany zay hoe esorina ny orinasa tserasera io fa orinasa tserasera hafa no mazoto hiara-iasa aminay dia io zany tinay angatahana koa manarak'izay ny resaka sarandalana zany ny sarandalana zany zao miakatra 900 ariary taloha izy 500 ariary eo amin'le tapadalana 700 ariary alaka misy amin'izao raha taloha 900 ariary eo zany tsy tatin'ny mpianatra zany tsy zaka alisa tena mavesatra zany dia eo ny antony izao fitakiana tena izao zany. Nambaran'ireo mpianatra fa efa nisy ny fihaonana tamin'ny tompon'andraikitra saingy tsy nisy ny fandraisana fepetra mifandraika amin'ny fangatahan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Raha ny ainga teny amin'ny école supérieure de la polytechnique Votovorona moa ireto mpianatra io maraina io dia nanapa-kevitra ny hivoaka aty amin'ny arabe niaraka tamin'ny Zorabavety. Rehefa tonga teny an-toerana moa ny mpitandro filaminana dia nanentana azy ireo hiverina anaty ny faritra sekoly ka tsy anelingelina ny fifamoivoizana. Tamin'ny iray ora tolakandro teo no ny farana ny fitokonana teto amin'ny sapana ny feno arivo saingy nanambara ireo mpianatra fa hanohy ny fitakiana izy ireo.